Ny ankapobeny moa zany ho anay eto ny HAFARI Malagasy dia azo lazaina hoe taom-pahombiazana ny taona 2024. Teo aloha teo amin'ny resaka fampianarana arivo latsaka kely eo reo mpianatra famoivoy tao anatin'ny centre d'éducation ny HAFARI Malagasy, nianatra teny sinoa mandarin, nianatra teny anglisy, américain, ary nianatra teny français, teny allemand. Akoatr'izay teo ihany koa nitetika section d'humain izay miparitaka manerana Madagasikara, nisan'izany ny teo Sonedanana ka 67 ny tao an-tany Antsirabe, ary eo ihany koa ny tany Antsoia, ary amin'izao fotoana izao dia manomboka ny ao Moramanga izay famezivezendreo fiara vaventy moa indrindra eo amin'ny PK 82 route nationale numéro 2 iny zany misy an'izay zay mieritreritra indray zany zay amin'ny taona ho avy eo nao parking Ankezabe ho an'ireo camion izay mifamezivezy amin'ny lalana iny. Etsendan'izany rehetra zany tsy mijanona ireo asa fiarovana azy olombelona natao teto Madagasikara dia noeveriko fa taom-pahombiazana satria tsy hay manafina hoe maro ireo malagasy avy any faritra maro isan-karazany eto Madagasikara nanangana an'izay HAFARI Malagasy zay raha tsy teny afa-tsy Vavatenina, Tamatavy, Vatomandry, eo ihany koa Ambatondrazaka, Moramanga, Paikatra tia Fianaratsoa, Ambositra, Mandoto, Antsirabe, ny aty Arivomamy, Tsioromandidy, ny Amapompo, Orberger, Antsoisy, Maevatanana, Masanga, iny hatrany Andapa sy ny rehetrany. Reny fikambanana reny dia azoko lazaina fa tsy zany na presque reny anangana an'ireny fa reny vondron'olo reny tonga teto nangataka ny anangana ny HAFARI Malagasy. Tetsendan'izany rehetrarehetra izy reny ihany koa dia mihena fiofanana nandritra ny 3 andro teto amin'ny Brofolobe izy ireo, ary mino fa afaka ampiasa ny traikefa izay ananany any amin'ireny toerana izay misy azy reny tsirairay avy. Ny eo koa moa zany marana ny taona izay amin'ity taona ity dia ny 23 décembre zao zahay izara eo amoakan'ireo mpianatra 70 eo ao amin'ny CCSK. Ny tapany maraina zany manomboka amin'ny 6 ora maraina, ny tapany hariva indray zahay dia izara zavatra ho an'ireo tena sahirana, anisan'izany ny mponina réunion kely, voazoky olona, ny zaza tsisy pia, ary indrindrandrindra ny jamba sy manan-kilema izay tsy ho adinonay moa zany ny anampy azy ireo mba afaka anao azay fety iara-paly amin'ny malagasy mitovy amin'izay.